fiaraha-miasa moa dia na misy ara ny valanaretina izay efa hitantsika efa famihana ankehitriny dia tsy maintsy mitohy ny asam-panjakana, tsy maintsy mitohy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo tany ivelany ary misaotra an'Andriamatoa mahasoa teto amin'ny Fédération de la Russie teto amintsika izay andahoantsika tsy ho ela satria vita tokoa ny asa mandraraha izay nampiandraketona azy nandritra ny fotoana izay nijanonany teto dia mifampiresaka izay mikasika ny hoavin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Fédération de Russie sy ny Madagasikara indrindra ny ministèren'ny fiarovam-pirenena eo amin'izay lafiny mety fiaraha-miasa anatin'izay sehatry ny fiarovana izay. Efa maro moa no mifampiresahana ary nampalahelo moa fa tratra ny valanaretina zany dia voatery samy mipetraka amin'ny misy azy aloha noho ny antony samihafa fa ny teny Andriamatoa mahasoa tao fa dia vonona tokoa ny Fédération de Russie hijery ny fomba miarenana an'izany fiaraha-miasa ary miaramila zany indrindra fa amin'ny lafiny fampianarana indrindra.